fidanga ny vidim-piainana ny vahoaka ny mila mandray andraikitra fa tsy mitondra izay fahita ny fomba fiasany. Fiparitana fitaovam-piadiana eto Madagasikara mila finiavana avy amin'ny fitondrana ny fifehezana azy. Fampiatoana ny MBS amin'ny bouquet Canal Plus, Startimes ary Parabole. Nandefa taratasy teny amin'ny primature ny mpisolvava ny orinasa. Dia mbola fahalitafahona aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ity zoma fahatelo ny volana martsa ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anisan'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ny fanovana ny lalam-pifidianana ny antokotiko Madagasikara izao dia anisan'ny mitaky izay fanovana ny lalam-pifidianana izay. Tsy mila manao lalana vaovao fa ny fanatsarana ny efa misy no azo atao. Tahaka n'ilay lalana fehizoro ny 24 tsipika aotra valo hoy ny ambarany mpahay lalana sady mpisolo vava Androany. Nanao amintsika ny fanadihadiana ary Asinandria Malala sy Manorandre Malala. Mitaky ny anatsarana ny lalam-pifidianana efa misy ny antokotim. Ny lalana efa misy ihany dia ampiazahoana lalana vaovao izay inona fa anatsara ny zotra-pifidianana sy isin'ny fifidianana madio. Lavitry ny alabato fa ny safidim-bahoaka marina no tena ivoaka. Anisan'izany ilay lalana 24 tsipika aotra valo dia teboka telo monja no kitihana dia ahazo fifidianana madio isika. Dia ny plafonnement des dépenses de campagne dia anisan'ireo fepetra miantoka ny fahadiovan'ny fifidianana. Izay ny antony anankiray. Ka rehefa misy zany mivokatra izay mivoaka eo dia izay ilay hoe vokatra eken'ny rehetra. Tsy voalaza ao anatin'io lalana io ny mahakasika ny plafonnement des dépenses de campagne io. Ka tsy misy zany amin'izay fotoana izay ny égalité de chance ny ireo candidat zany izay ny olana. Ary ny tena olana ngezabe ao anatin'ilay izy koa dia hoe izay candidat manam-bola zany afaka manatobaka vola be no ho lany ho président de la république. Tsy izay nefany no tena hoe zava-dehibe mahazava-dehibe ny fifidianana fa ny programme nasan'ilay candidat no entiny eo amin'ny vahoaka dia avy amin'izay zany no hifidianany vahoaka n'izay filoham-pirenena mety amin'ny programme nasany dia iny zany no mivadika ho politique générale de l'état rehefa avy eo dia manatanteraka an'iny ilay filoham-pirenena izay olany eo. Fa raha resaka zavatra hafa toantsika hoe fihetsiketsehana ivelany fifidianana ny safidin'ny mpifidy no zavatra isy dia tsy mahakany amin'ny demokrasia mihitsy tsika eo anatin'izay satria lasa ararotin'ilay candidat zany ny fahalemeny ny vahoaka malagasy vokatra ny fahantrana mahazo azy ahafahany tiré profit izay mihitsy ny ilazako azy na maka tombontsoa amin'izay fahalemeny ny vahoaka malagasy izay. Tsy misy tsony zany no tena hoe safidy mandeha araka ny tokony ho izy fa misy zavatra mi-influencer nataontsika hoe misy contrainte ao anatin'izay. Izay ilay hoe abus de faiblesse ny vahoaka malagasy vokatra izay fahantrana mahazo antsika izay. Tokony ialana zany, tokony hivoaka ny tena hoe safidy malalaka tsy misy teritery amin'ny vahoaka malagasy. Izay ny ilana ny fifidianana. Ny momba ilay commission antsoina hoe commission de contrôle de financement de la vie politique na ny CCFVP dia tokony misy ahitsy-koa satria tsy mahatapa-kahitra io rafitra manaramaso ny compte-ny candidat anao fampielezan-kevitra io. Mahakasika ilay commission ataontsika hoe commission de contrôle de financement de la vie politique na ilay hoe CCFVP izay voalaza n'io lalana lorgère 2018-008 io. Satria ny zavatra voalaza ao anatin'io lalana io dia ny hoe telo volana aorinan'ny famoahana fomba ofisialy zany ny vokatry ny fifidianana dia tsy maintsy midepose na mametraka eo amin'ny CCFVP zany ny compte de campagne ny candidat izay nirotsaka hofidiana. Zay voalaza ny 720 n'io lalana io. Io zavatra io dia zay hoe efa ataontsika hoe docteur après la mort ihany zany satria raha ohatra ilay candidat zany ka izy no lany
dia inona no fiatraikan'izay ary lay lalàna tsy mazava tsara mihitsy eo amin'ny mise en œuvre na fampiarana lay article zany mahakasika an'io raha io satria raha ny président de république manokana ohatra no resantsika lasa sarotra no manao ny fanenjehany an'lay olona zay lahany eo rehefa avy eo ka aminay zany dia tokony ampiarina ary tokony anisany ovana an'io lalàna io zany hoe ny contrôle zay tokony ataony commission'io dia tokony contrôle simultané zany hoe mialoha ny campagne électorale mandritry ny campagne électorale dia efa afaka manao ny contrôle ilay commission ka amin'izay fotoan'izay izy zany dia afaka miconstater ny irrégularité zay mety ho hitany ataon'ilay candidat afaka ihany koa izy manao ny recommandation amin'ilay candidat hoe tokony izao no ataonareo tokony izao fa tsy mety ty tsy mety ty midika an'izay dia hoe amin'izay fotoan'izay mba azo atao araka ny fotoana zay tena ilana azy ny miankadre an'ilay candidat. ankoatr'izay dia takiny antokotima ihany koa ny ikitiana ny andiny-talàna mifeny momba andreo mandrafitra ny bureau électoral. Fantatsika tsara fa ny fanendrena ny membre ny bureau de vote dia ny CENI zany no manatanteraka an'izay amin'ny alalan'ny CENI Foibe sy ireo ratsamangaiky ny CENI zany many amin'ny district eny anivon'ny commune eny fa hatrany amin'ny fokotany. Io zavatra io dia tena tokony atao mangarahara. Ny antony dia satria izao rehefa tena mijery ianao zany le esprit le texte dia hoe ireo membre ao anatin'ny bureau de vote ireo dia tokony olona tsy miandany amina antoko politika. Ny zavatra misy ve tena zay marina raha ny fifidianana rehetra zay efa vita teto amin'ny firenena a partir ny voan'io lalàna izay tokony tena hipetraka mihitsy lay maha indépendant ny CENI tsy aty amin'ny Foibe ihany zany fa amin'ireo ratsa mangaiky ny CENI sy ny olona ampiasain'ny CENI izay hikirakira ny fifidianana izay ihany koa zany no ahafahana mahazo ny fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra zay vokatra eo. Zay zany mahita hoe satria raha mivoalaza ny texte zany io lalàna io dia hoe ray volana mialohan'ilay daty anaovana ny fifidianana no tokony ho tendrena tsy maintsy voatendry ireo olona membre ao anatin'io bureau électoral io. Aminay zany ary anisan'ny tokony hojerena ao anatin'io lalàna io koa dia ny hoe 3 volana na 2 volana farafahakeliny mialoha ny fifidianana data fifidianana dia efa tokony ho voatendry ireo olona ireo. Ary ny zavatra tokony hojerena ihany koa dia hoe manahoana ny niveau an'ireo olona ireo satria na misy ary ny fampiofanana zay ataon'ny CENI raha ohatra ka sanatry izany ilay olona tendrena ao anatin'ny membre bureau de vote ka tsy manana an'ilay niveau afaka handray an'ilay formation zay ataon'ny CENI dia zava-poana ihany zany. Ary nandritra fifidianana zara ny tenako manokana dia anisan'ny atao hoe mikirakira an'ireo document na ny PV zany nanaovana ny vote nanao an'ireny fitarainana tamin'ireny fotoana ny siny ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena ireny na ny présidentielle zany na ny la députation zany eny fa hatrany communal fa tena lesoko angeza be zay zavatra resahako anareo zay satria dia tena misy tsy fantomombanana mihitsy ny famenona eny fanany amin'ny famenona na eo amin'ny fanaovana an'ireny PV na ny PV tamin'ny fifidianana ireny ka ozy aho hoe tokony hipetraka mazava tsara zay. Ary ny anaran'ireo olona zay voatendry ao anatin'ireo bureau électoral ireo zany dia tokony affichena eny amin'ny bureau amin'ny fokotany isaky ny bureau de vote. Tsy tara ary mbola azo atao tsara ny manova ny lalam-pifidianana ho hatrany ny fanazavana. Recommandation na fanovana andiny vitsivitsy ihany no atao ary azo entin'ny solombavambahoaka eo anatrehan'ny fivoriam-be izany. Ny zay mahatonga na miteny hoe amandement no atao tsy hoe manao lalàna vaovao. Ny avantagen'izay haingana kokoa zany le fanaovana le amandement ary io moa zany raha ny aty amin'ny antokony fanoherana ke misy député afaka mitondra volavolan-dalàna izy zany eo anivon'ny antenimiery pirenena ka hojerena akaiky zany mahakasika an'izay zavatra izay sy ny inona ny tolo-kevitra ny aty amin'ny fanoherana mahakasika an'izay. Atreto ny mpanohitra dia mitaky fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra raha toka tsy miraika amin'izany fanatsarana ny zotra-pifidianana izany mihitsy ny mpitondra fanjakana. Ny tantara noho tsara
ary efa samy manay ny fipohan'ny krizy aoriny ny fifidianana avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ka ho tomponantoka amin'izany ny mpitondra raha diso famindra atraty amboalohany. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany ary dia mazoto ny olona hisoratra anarana ao anaty lisitry ny mpifidy any amin'ny distrika Anamparafaravolina iny. Fay ary nandray lesona ny mponina ka nandray andraikitra hoy nambara nisy olom-bavahoaka voafidy tany an-toerana Solofoera Bekjana izay no mahatonga ny tany fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana ho ambony raha ny fanazavana. Fanadihadiana tateriny Asinandriamalala sy Manorandramalala hatrany. 5 isanjato ny tany fisoratana anarana anatin'ny lisy mpifidianana amin'izao fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy izao ho an'ny distrika Anamparafaravolina. Mazoto ny olom-pirenena isoratra anarana satria fay amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Tokana matsy ny tanjona dia tsy fiverenany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana intsony amin'ny taona 2024. Tsy ny tia marery fa ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy satria matsiaro marary ny vahoaka ny fampanantenana izay nataon'ny président Andry Rajoelina dia tsisy tanteraka indrindra amin'ny distrika Anamparafaravolina no resako satria izy tao ny teny asiana zany 4x4 mandeha anaty rano, asiana hélicoptère resaky ny district, asiana tenenina daholo za, asiana terrain manara-penitra resaky ny district, asiana zaraina vatsitsintso sy ny namany, tsy misy tanteraka zany any amin'ny district Anamparafaravolina. Ka izahina anatin'ny district Anamparafaravolina tsy natoko politika tia mahirery any fa ny presque vahoaka mihitsy ho avy ny fifidianana 2023. Izahina amin'ny district Anamparafaravolina sy any faritra ohatra mangoro, dia zany faritra loatra ny tanjonay dia hoe 2023 tsy mila Andry Rajoelina. Mbola tsy mitsahatra ny manentana ny olom-pirenena isoratra anarana anatin'ny fifidianana ny antokotiko i Madagasikara. Tsy n'olona zany zao amin'ny resaka fandrotsahana anarana dia hitako farany teo dia teo amin'ny 580 isanjato eo ao anatin'ny district Anamparafaravolina tamin'ny herinandro iny. Nisy ny fanemorana an'izy any amin'ny 31 mai dia mino fa tena ho tafiakatra any amin'ny 90 na ohatrohatr'izay ny 90% ny olona isoratra anarana. Izahay dia namorona sosikevitra ary namorona paikady mangataka olona maka olona 5 zany zay isaky ny fokotany dia i olona 5 io mijery ny resaka délégué de candidat sy ny délégué de vote sy ny bureau de vote dia ireo olona 5 reo koa manara-maso ny latsabato ao alohan'ny fifidianana, mandritra fifidianana ary ao aorinan'ny fifidianana, ary ireo olona 5 ireo tena anara-maso tanteraka. Miantso fitondram-panjakana ny tenako amin'ny masolom-bavim-bahoaka oka mba afisena io lisitry mpifidy io amin'ny bureau fokotany mba ho fantatry ny vahoaka rehetrarehetra hoe tafiditra ao anaty lisitra ve ny tena sa tsy ho tafiditra. Mbola manana hatramin'ny 1 Meo avy zao ny olom-pirenena tsy ankanavaka anantona amin'ny bureau-pokotany isoratra anarana ahafahana miala amin'izao fiainana sarotra sy miala amin'izao fanjakana kabraraka izao. Ijanona any amin'ny district iny hatrany isika tao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia mandry andriranantsy ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao no ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fanafian-dahalo eo ihany fa ny tena mampivarahontsana ny mponina ihany koa dia ny fakanan-keriny. Efa miliara mihitsy mantsy amin'izao no takiany mpanao takalonaina. Hoy ny vaovao avy any an-toerana. Asinandriamalala, Manorandramalala. Efa tafiakatra 1 miliara no takian'ireo mpakan-keriny ao Anamparafaravolina. Olona 3 no nalainy ny mpakan-keriny ny 24 Febroary lasa teo ary mbola tsy navotsitra ireo mpakan-keriny mandrakity ny androany. Efa impolo zay no nisehoana fakanan-keriny tao amin'ity distrika ity ary tena tsy fantatra mazava ny anton'izany. Amin'izao fotoana zao dia fiainana ny lafo satria efa 570 na arivo ny vidin'ny vary. Ny vidin'ny voamaina dia efa miakatra 200 dia mikaikaina ny tantsaha indrindra ny vahoaka iray manontolo mihitsy zany fa tsy mihinana indroa intelo isan'andro tsony. Eo manoloana zay dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny nanomboka 2022
nakaty efa impolo zao a nisan'izany fakana-keriny na ndresaka kidinapinina zany ny farany teo zao de mbola tsy tafaverina hatramintsika androany miteny zao a dia nakana 200 tapitrisa na 1 milliard zazakely ankizy telo zao ny lasany a de mbola tsy tafaverina hatramintsika miteny zao nisy ezaka natao a indrindra masolom-bavim-bahoaka ny tenako nisy ezaka natao koa hoe akana mpitandro filaminana miorarina de ho tafaverina reo lasan-keriny reo nefa tsy mandoha vola fa hatram'izay a dia mandoha vola 100 tapitrisa 20 tapitrisa zany vao tavaverina le olona ka dia miantso fitondram-panjakana tsy fantatra ny ambadiko zao a fakana-keriny zao na inona fa ny zavatra fantatra aloha dia miahany tena hoe ngamba misy olona ao anatina ambonimbony eo hoe atafiditra ao anatiny io fakana-keriny io fa de tena tsy fantatra mihitsy hoe inona ny zava-misy amin'ny fakana-keriny io. Eo ny tsy fandriam-pahalemana fa tena mampijaly sy mampikolay ireo tatsa maro anisy any antoerana ihany koa ny vidangany vidim-piainana sy ny vidin-jezika. Io vidangany vidim-piainana io no mety anisany mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Fantatra raha nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa tsy nankasitrahany ireo tantsany fanomezana zezika nataony Andrajoelina tany antoerana. Ny zava-misy dia maina ny tany tsy misy orana ary ny foto-drafitrasy rehetra dia izay ny takin'ireo tantsara eo amboarina dia tsy misy vita afa-tsy io barazin'ny PC23 io ihany. Zany hoe barazin'ny PC23 zany tamin'ny andro fitondrana teo aloha no nefa vita fa izy nitokanan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao fa ny fitondrana teo aloha tena nanao an'io PC23 io. Faharoa dia raha mivokabary amin'izao fotoana zao dia tokony ho tsara saingy eo amin'ny vidiny le fahafahavidin'le tantsaha amin'le resaka zezika no tsy ampy amin'le vokabary. Nisy ihany ny fanomezana zezika tamin'ny tapabolany teo tonga tany filoham-pirenena anome zezika nefa zezika tsy mahafapo an'le tantsaha ny antony dia tsy zezika NPK na URE na DAP no natolotry ny fitondram-panjakana ka dia zay ny anana foto-drafitrasa rehetra zay nitakina ho atao moa dia tsisy vita. Tsy ny distrika naparafara vola ihany no mijaly sy mikaiky amin'ny tsy fandriam-pahalemana io fa efa mitatra hatrany Ambatondrazaka ihany koa amin'izao fotoana izao. Andro maneran-tany ho an'ny fampiatoana ny fiparitany fitaovam-piadiana ny andro ny 7 volana Martsa. Mbola betsaka amintsika eto Madagasikara no tsy mahafantatra ny lalàna mifandraika amin'ny fampiasana azy ireny. Miparitaka eny an-tanan'olon-tsotra indrindra ny mpanao asa rasy ny sokajy fitaovam-piadiana natokana ho an'ny mpitandro ny filaminana. Misy anefa ny lalàna mamaritra ny resaka fitaovam-piadiana eto amintsika raha ny fanazavana ato anatin'ity fanadihadiany Germain no menjanahary sy Manora Andriamalala ity. Misy sokajy telo ny fitaovam-piadiana fampiasa eto Madagasikara. Ny roa voalohany no azon'ny olom-pirenena ampiasaina saingy tsy maintsy misy ny fahazahoan-dalana fampiasana azy ary natao ho fiarovan-tena. Misy fetrany ihany koa saingy azo avoazana ny fahazahoana mampiasa azy raha ny fanazavany kolonely Emilier Mbosalama. Fitaovam-piadiana na ny fitetika hoe pasim-borona reny zany zay entina miasa dia misy koa natao hoe ny 22 long rifle reny zay hoe zay basy rehetra zany fitaovam-piadiana rehetra zany ka entina miasa zany dia zay zany ny kategoria voalohany. Dia ny kategoria faharoa dia ny fitaovam-piadiana na ny basy moa zany fahazatsika eto Madagasikara vatsika malagasy azy dia ny fitaovam-piadiana entina iarovana tena zany. Ny fiarovana tena io zany dia misy ny atao hoe reny pistolet 765 reny zany tena matetika ampiasaina reny pistolet koa hoentin'ireny miaro amin'ireny société de gardiennage manana ihany eto ary atao hoe misy tokony andraikitra ambony tsirairay tokony andraiky mpanjakana tsirairay misy manana an'ireny fitaovam-piadiana reny dia reny zany no kategoria faharoa.
mahakasika ny sokajy fahatelo na ny fitaovam-piadiana izay natokana ho an'ny mpitandro ny filaminana dia tsy azo ny olom-pirenena ampiasaina na angatahana alalana aza. Arme de guerre dia efa tafiditra ao anatin'ireny zany le ny karazana hoe fusil à pompe reny satria efa anisan'ny tena mahafaty reny ary fampiasa indrindra ireo jilasy kitakely reny mpanao fanafiana nytafiadiana reny zany dia efa tafiditra anatiny reny, tafiditra anatin'ny arme de guerre zany reny. Kategoria fahatelo moa dia mazava ho azy fa tsy azo angatahana mihitsy fa dia ny atao hoe ny amin'izao fotoana zao moa filaza azy dia hoe ny force de défense et de sécurité any zany no mahazo manoa zany hoe ny fanjakany any zany mahazo mitana n'ilay basy kategoria fahatelo fa ny roa voalohany zany dia azon'ny olona atao fa azon'ny olona tazomina fa na izany azy dia mbola misy fitsiriana be zany hoe mbola jerena tsara don'izy zany hoe ny olona afaka hitana azy tsy hitana azy. Matetika nefa dia fitaovam-piadiana sokajy fahatelo no ampiasan'ny olon-dratsy rehefa misy ny fanafiana amin'ny tampiadiana eto amintsika. Nambaran'ity manamboninaitra ity fa nanomboka ny taona 1970 no niparitaka izany ary mitohy hatramin'izao. Misy ny basy very tany amin'ireny tobilena tamin'ny nanomboka tamin'ny taona tamin'ny 91 tany zany nakatia dia misy amin'ireny fetsiketseham-bahoaka sy ny rehetrarehetra reny zany dia misy ny atao hoe basy very ary tena eketo zany fa tamin'ny andro ny sécurité présidentielle tamin'ny andron'ny régiment de sécurité présidentielle tamin'ny andron'ny réserve zany dia nisy fampidirana basy izay tsy nandalo tato amin'ny fampidirana basy ara-dalàna tato amin'ny tafika malagasy zany fa tonga dia directa tany amin'ny fiadidina république zany ary ny basy reny moa zany dia basy avy any Corée avaratra tamin'ny andron'ny tsy misonga dia miditra amin'izao zany izy fa tsy misy azo mijerenana tamin'ny nandalo douane moa tonga dia miditra amin'izao. Dia reny basy reny nefa avy eo no tonga tamin'ny événement 91 sy 80 dia misy sika zany ny comptabilité an'ireny basy fa tonga dia very dia lasa deroute fotsiny dia mbola misy miparitaka amin'izao fotoana izao. Sarotra ny fifehezana ny fiparitana ny fitaovam-piadiana eto amintsika io ho iantrany ny fanazavany raha tsy misy ny finiavana manokana avy amin'ireo lehiben'ny tafika sy ny ministera misana ny filaminana. Isan'ny olana goavana amin'izany hoy izy ny fasa iny ireo mpitandro ny filaminana sasany mampanofa fitaovam-piadiana anaovana asa ratsy izay re matetika eto amintsika. Tahaka ny mahazatra dia ny resaka politika no nasiana tsindrim-peo manokana mandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny fanitsakisana lalam-panorenana miverimberina tao ny fitondrana fa io ihany koa ny kiantrano an-trano. Famitinana ny fandarana ary no arahintsika izao eo amin'ny rendransariny Tokra Marla. Ity angamba ny fitondrana nahitana ady hatrano sy ady seza betsaka indrindra nandritra ny 80 taona. Ny tiraka resabe indray montsy amin'izao ny fanendrena ilay talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika vaovao. Mbola mitoetra any koa ny fitsekerana mikasika ny anivon'ny fanovana gouvernemanta vaovao. Pedabe ny solombava-bahoaka ny mpitondra tsy faly amin'ny gouvernement io na voasoloana ary rehefa journaliste sy faniry dia mahagagantsika inge dia tsy manana olona mihitsy ve fa nakeba tsara dia teo ihany no miveriny olona efa fantatra ny zavatra nataony fa tsy naomby teto amin'ny firenena le ministre natana gouvernement dia reny avy no sotonao efa mazava fa tokony prime ministre sy ny gouvernement ray manontolo no miala ary zany keny le motion de censure fitsipaham-kapitokizana napitraky ny solombavam-bahoaka dia ny anolena le izy hoe tsy afaka ataonareo io lasa pouvoir exécutif anay no mibaiko sy manara-maso ny pouvoir législatif aiza le séparation de pouvoir amin'izany izay keny efa nitsarina lalam-panorenana zay ataon'ny fitondram-panjakana ataon'ny filoha sy ny mpiara-miasa amin'izay ke tsy mety ary zay mahatonga ny solombavam-bahoaka zao zay tena hoe misaina sy manana personnalité faniry lasa mikifana tiritra fa ansasa moa dia mbola misonenako ihany ataovy ihany ny fisananatanareo ny député IRT ho avy keny ny fifidianana ho anareo zay mbola mieritreritra ny ratsaka mijery ny olona fa anareo dia sady tsy teny
tsy mba mikritika, tsy mandray andraikitra, tsy manampy ny vahoaka de inona betsaka amin'ny sefokotany toy ny amin'ny distrika anamparafaravola ihany koa no fantatra amin'izao fa tsy mbola nandray ny tampi-karamany ny asana nandritra ny fanaovana kaopy sy karapanondro vahobe. Ny distrika Amparafaravolana 2 ny commune, zany hoe misy 2 maire zany ao. Ka raha zay montaona maire 2 zay zany no navadika chiffre amin'ny filazan'ny tanora de mbona vita kely le andamin'ny ete na sefokotany satria misy andamin'ny ete zany na sefokotany tsy fantako moa zay responsable amin'io zokorina fa misy lay fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny fitsarana miaraka amin'ny ekipany le manao an'le jugement supplétif le manao karapanondro sy mikopy fahobea ho an'le olona tsy manana ary tena tsemboka ary tena tsy mibaba am'le filazan'ny tanora tsy mikaly zalahy reo manao aina-tso zavatra manenjika n'zany jugement supplétif zay miaraka amin'ny filohan'ny fitsarana sy ny tompona andraikitra maro samihafa akory ny agagana satria nisy fampanantenana zany tao hoe zay tonga any ny sefokotany efa fa tonga avany ianareo fa ho azo ny andamin'ny ete andamin'ny ete de jugement supplétif boko zay zany filaza azy nefa ny zavatra nisy zokorina ary ete misy renim-pianakaviana misy renim-pianakaviana sefokotany de tena latsa-dranomaso satria tsy nahazo zany tsy nahazo tsy ny alamaina fa any amin'ny be ny tanàna lany daty ny moto azony zolany entana. Ankoatr'izay ny resaka mikasika ny sosialy ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny vahiny fandarana miara-manonja androany. Vavaony sosialy kosa indray ary dia diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany malagasy ankehitriny manoloana indrindra ny tsy fahombiaza ampitantanana ka mampitotongana ny fiainan'ny malagasy tahaka izao. Tsy misy azo antenana intsony vao maika azo laka ny fahantrana raha mbola mitsoa izao nambaran'ny olom-pirenena manamafy izany moa ny tahiry mbola iraisam-pirenena ny laza fa ioatra ny 100 ny tahany fiakaran'ny vidim-piainana ho any ity taona ity. Anto miaradina tahiry ny aina. Mibaribarito ny vaiakandrina ny fahasahiranana iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tomponantoka feno amin'izany ny tsy fahaiza mitantana hoy ny olom-pirenena. Tsy mitsaha mitotongana nefa ny fahefamividy ary miatraika any ambilany ny isan-tokantrano zany. Sefision-betsaka asa tsy misy fitraikany amin'ny fahoriana mianjady amin'ny rehetra no atao laharam-pameana. Sakafo hariva ihany dia lany raha lafo no fatrano tena eo ny raisiny tsy manatateraka ny tenomeny tena nanenina miny androany any iny dia lany dia androany any voky dia raha vabeona dia nonandrera fa tsisy napitso ohatranay hoe tsy mila zampanampiana satria za manana ny asako tsy mila zany zary tsy nahazo an'izany mihitsy hatramin'izay za mifidy an'le mpitondra fa tsy mety satria niazy ny androany any fa tsy manodiro mera pitso afaka pitso sy manako fa raha tena anao amin'ny fanjakana dia mamiasa ny olona amin'ny akamarony zesta tsy mipaika any amin'ny akamarony majinika le zavatra ataony fa any amin'ny zarovavidy any amin'ny lo mpiara-miasa aminazy ihany no iatefany fa raha hoan'ny majinika tsisy fa sista ohatrany hoe zesta ny akamarony be dehibe ny olona mitahaina ao hoe reraka noana fa mihoasa le olona azelingely misy raha miasa raha misy miasa azelingely eny apiana raha ohatra hoe raha miasa izy tena mafy tsy mbola nisy ohatran'izao satria any aminay zao nikapoka ny vary efa 5000 eny anosy be zanako voaray nefa nihitako sahadiny amafiny amin'izao tsika amin'ny teny zao hatramin'izay nitondrany tsy nisy fiainana mora nefa mifampanantenana hoe andamy mahitsindro ny tsy manana nefa tena mafy amin'izao fiainana tena mihamafy an'izao manalina ka tsany ambony ka tsany ambany diso fanantenana ny olom-pirenena le teo aloha lazaina fa ho amboarina ny voamaika alozy vary masaka raha zany no entina vany dia afaka hohanina 4 andro le vary masaka vita amin'ny vary ve ny fiainana satsavy ny hofatsanin'olona hoe amin'ny vary izy dia atao ahoana hohanina le vary dia ahoana ny hofatsanin'olona isam-bolana neoko laza mpianatra rehetrarehetra zany rehefa pitsopitso ny atsany amin'ny zavatra kely indrindra amin'izao dia efa lafy daholo izay manana ihany manana fa tsy manana voamay ary any ambany anisan'ny olona tena hoe nadiso fanantenana ny filoham-pirenena amin'izao satria mba neritreretin'ny olona hoe tanora kanefa voamaika mafy ny fiainana leo mbola nanaka ny fomba aviteny ny malagasy lany andro amin'ny sesio ivelany rendrarendra fety amandanonana sy fitokanana vato fototra etseroa fa tsy mijery fahampitehana misy eto amin'ny firenena fanonganam-panjakana raha tony nahazona ny fahefana fa tsy nisy fiomanana hitantana ka tsy mahagaga raha tahaka izao ny zava-misy efa mihatonga saina ny olona ankehitriny
raha ny faneho-kevitra samihafa kiondalana ny fifidianana izay ho atao amin'ny ity taona ity ka mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetra hialana anatin'izao fahoriana lalina izao. Ny vaovaony tontolo iainana kosa indray ary dia atahorana mafy ny alany tamingana ny zava-mananaina misy eto amintsika akoatra ny fampitehan'ny tontolo iainana eto amintsika masy dia antony iray mahatonga izany ihany koa ny firongatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fisian'ny kolokolo eo amin'ity sehatra ity. Eo ihany koa anefa ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza-manao ny mpitondra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Karazan-java-mananaina miisa 5 alina sy 2 hetsy no misy eto Madagasikara ary ny 70 isanjato amin'ireo dia eto amintsika ihany no ahitana azy. Atahorana mafy ny momba ireo biby sy zava-maniry ireo noho ny fampitehany tontolo iainana eto amintsika fa indrindra noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary. Isan'ireo zava-mananaina tena lasibatra ao anatin'izany fitrandrahana tsy ara-dalàna izany ny sokatra radiata sy ny hazo sarbidy. Anjakan'ny kolokolo ity sehatra ity raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International l'Initiative Madagasikara. Manomboka any amin'ny fanangonana hakatra amin'ny fivarotana, ny fanondranana, fitehirizana ary ny fitaterana dia mety ahitana endrika kolokolo avokoa. Na misy aza ny fahatratrarana ireo mpanao ratsy dia mbola mety afaka tsy sy arakaraka izy ireo noho ny kolokolo misy eny amin'ny fitsarana. Antoka iray hiarovana ireo arena voajanahary sy karazan-java mananaina misy eto amintsika ireo ny fikojakojana sy ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika toy ny fambolekazo sy ny fanaraha-maso izany. Naneny fahadisom-panantenana nefa fa ireo sampana misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika manoloana ny fambolekazo no tanterahin'ny governemanta ny 12 ny volana febroary lasa teo. Tara loatra ho ny fanazavana ny fanantanterahina io fambolekazo io ary mampiseho ny zavatra tsy tokony atao ka lasa ny serasera no mandeha aloha. Tsy nanaraka ny drafim-pambolena matipaika ny governemanta ho ny fanazavana. Ny volana desambra no fotoana tsara indrindra ambolekazo ary ny volana janoary farafatarany. Miantso ny fanjakana piato tanteraka ny fambolekazo araka izany ny indri raha serasera ihany no tanjona. Fotoana izao hanajana ireo fenitra no volavolain'ireo mpisehatra matianina amin'ny resaka fambolekazo izay tena mampahomby ny fandrakofana ala eto amin'ny firenena. Ankalazaina androany moa ny andro iraisan'ny pirenena ho an'ny zava-mananaina. Ny vavan'ny fiarina kosa indray ary dia sakana ho an'ny tanora mpandraraha eto amintsika ny tsy fampinitohana sy ny fampiofanana azy ireo. Mandeha anjamba ny akamarony ka tsy mahafantatra ny tena lalana tokony izorana vokatra izany. Isy ny atsika ho karakarain'ny fikambanana tsy miankina iray ahafahan'ny tanora mihoatra izay sakana sy olana sedrainy izay. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy hatrany. Mitombo isa-taona ireo tanora liana sy miroboka amin'ny sehatry ny fandarana eto Madagasikara. Mbola maro anefa ny sakana tsy ahafahan'izy ireo mivelatra sy mampiroborobo ny tanjona tiany tratrarina ao anatin'izany. Hatreto ny fahitana an'izy mbola misy sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fandrarana eto amintsika indrindra ny ivan'ny tanora satria tsy ampy ireo tohana. Ataoko hoe tsy ampy ireo tohana ahafahan'ireo tanora misehatra tanteraka anatin'izay fandrarana izay. Tiako lazaina amin'izay tsy misy ny lalam-piofanana voalohany indrindrany. Tsy fantany rehefa nomboka izy hoe mitodika iza inona atao voalohany. Le premier pas mihitsy zany tsisy mahafantatra inona marina tokony atao. Dia izay indrindra natonga anay nanangana ny programma. Hatreto izay zany 450 ny isan'ny atao hoe tanora manana orinasa na kompania anay. Kanefa ny tao anatin'izay 450 izay ny telonjato mahery teo naniry isitraka an'ilay izy. Fa mivoafetra ilay toerana dia tamin'izay nahitanay betsaka ireo maniry. Fa tsy mahafantatra hoe aiza ny lalana le. Manoloana izany aisy ny etsika ho karakarain'ireo tanora mikambana ao anatin'ny CEERE na ny club d'entrepreneurs étudiants du rendez-vous des entrepreneurs. Ahafahan'ireo tanora mpandraraha sy mbola te handraraha misokatra sy ahafantarana misimisy kokoa ny lalana tokony ho alehany ny fahaiza-manao sy mba ahazahoany vokatra tsara azo tsapahitanana no tena tanjona ao anatin'izany ho ny fanazavana. Ny vokatra misy foana zany isa-taona nataoko fotsiny ireo mpikambana amin'ny CEERE zao ohatra misy tao anatin'ny renetreny izy no nanomboka nahazo mitsenany voalohany. Hoe nanomboka ny asan'ny fandrarahana manomboka mahafantatra zany hoe ahoana izy zany. Misy neny rehefa manana orinasa amin'io hetsika io izy no mahazo mpiara-miasa vaovao. Mety ho fournisseur io, mety ho mpiara-miasa vola, mety ho client ihany koa. Dia izay koa zany anisany hoe vokatra tena tonga dia azo tsapaitana io eo. Fa ny ankoatran'izay eo amin'ny fomba famolavolana hevitra, eo amin'ny fomba
fieritreretana sy le fahasahina ihany koa manantona ireo mpisehatra tsy ireo mpisehatra ireo a ny rehetrarehetra samy manana ny programme daholo ireo fanohanana ny tanora mandrara ary mifameno ireo mpisehatra rehetrarehetra mifameno daholo asa ataon'ireo a fa ndray ilay tanora tsy mahafantatra ny hoe aiza raha ny tokony andeha manomboka izy ny tokony atonoko. Ny fahafolo sy ny faraika amby folo ny volana martsa ho avy izao moa hano hisokatra ho an'ny tanora io tontolo ny fandarana karakarainy ny CEERU. Mpiara-miombona antoka maro no miara-misala amin'izy ireo hanantanterahina izany ary anampy ireo tanora amin'izay sehatra ny fandarana izay. Eo amin'ny vavany serasera kosa indray dia roa taona mahery izao no nampiantona tao amin'ny chaîne mandefa amin'ny zanabolana ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny MBS fampiatona vonjy maika no nambara tamin'izany kanefa dia roa taona ty aoriana izany aloha mbola tsy mandeha hatrany ary tsy nivany olana. Manoloana izany dia mahatsiaro manana andraikitra sy adidy ny MBS satria voatotoina ny fahazahoany mpiaino sy ny mpijery vaovao ary dia miteraka faty antoka goavana ho an'ny orinasa ihany koa izany. Nametraka taratasy teny anivo ny primature ary ny mpisolovava ny MBS androanty ary mitaky ny verenany amin'ny chaîne satellitaire. Germain Menjanary Manorandre Malala. Ny 5 febroary 2024 no andraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra nandefasana taratasy tany amin'ireo orinasa chaîne satellitaire ny amin'ny fampiatona ny fampitana ny aino manjery MBS ao amin'ny Canal Sat, Parabole Madagascar ary ny Star Times. Fampiatona vonjy maika no nambara tamin'izany. Roa taona ty aoriana nefa dia mbola tsy afaka mampita amin'ireo chaîne satellitaire ireo ny MBS. Manoloana izany dia nanatitra taratasy ho fangatahana famerenana ny MBS ao anatin'ireo chaîne ireo ny mpisolovava ny orinasa androany. Ny ordonnance moa zany voalazan'ilay ordonnance dia hoe suspension provisoire. Io zany tiako asiana fanamariana satria voalohany ny caractère n'ilay ordonnance sur requête zany dia manana caractère provisoire fa tsy définitive. Tafiditra ao anatin'ny fanitsakitsahana ny andinin'ny fafolo ao amin'ny lalam-panondrenana ity fampiatona ny MBS ao amin'ny chaîne satellita ireo hoy ny fanazavana. Tsika hoe zo tokony ananany olo-pirenena mahazo vaovao dia misy zany ny tsika hoe voasakatsakana izay adidy sy anjaikitra ary zo tokony ho azo ny olo-pirenena tsirairay avy zay. Tsara hatrany ny manamarika fa fifanarahana teo amin'ny orinasa tsy miankina roa no nitsabahany fanjakana ary tsy nisy ihany koa ny fampiatsona ny orinasa tserasera MBS teny amin'ny fitsarana talohany nampiarana ilay fanapahan-kevitra fa avy hatrany dia didy jadona sy baiko no nomena ireo tompon'andraikitra ireo chaîne mampita amin'ny zanabolana ireo. Andrasana indray arak'izany ny fanapahan-kevitry ny eo anivo ny primature manoloana io taratasy izay napetraka androan'io. Ambany tany fampandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana manana ny herijika rehetra ahafahana manao izany anefa izy ireo raha omena sehatra sy andraikitra bebe kokoa. Mbola lavitra ny lalana raha tsy misy ihany koa ny tantsorika sy ny tohana omena azy ireo. Ando miaradiana sy tahiriny aina. Zary lasa raiky tapisaka eo amin'ny malagasy ny fieverana ilay rafitra napetraky ny fiarahamonina taloha milaza fa ny lehilahy no tompony fanapahan-kevitra anka tsy mandrisika ny vehivavy andray andraikitra indrindra mahakasika ny raharam-pirenena. Olana goavana ihany koa ny fanirikiliana sy ny herisetra menjady aminy tsy afahany mandroso. Mahavita mihoatra lavitra noho ny lehilahy nefa ny vehivavy raha omena ny lanjany sy ny toerany tokony isy azy. Misy toerana mbola mampijaly vehivavy ohatra fotsiny ao tokantrano ny raharaha zany miasa hifanampiana mpivady amin'izao fotoana izao fa tsy hoe vehivavy rery asana vehivavy ny ao tokantrano dia lehilahy misy tsy manao tiany vehivavy io nefa na fidiram-bola raha vehivavy dia afaka manampy ny lehilahy konkoa. Tena afaka mampandroso ny vehivavy ary ny vehivavy ny tena manana faharetana be ary raha ohatra ka hoe misy sedra zao dia vehivavy ny tena afaka misedra ny izy noho ny lehilahy. Lehilahy zany ohatrany hoe malemy raha eo amin'ny ohatran'ny vehivavy raha zay sedra zay afaka mampandroso na ao tokantrano aloha voalohany dia amin'ny fiarahamonina firenena afaka mampandroso mihitsy ny vehivavy. Azo ekinana tsara mihitsy ny vehivavy zany azo miaina andraikitra. Ny zavatra tokony atao aloha zany dia tokony tohanana ny vehivavy rehefa ohatra ka hoe misy andraikitra raisiny dia tokony tohanana, tokony tsy miavina mihitsy zany ny vehivavy. Ny fiainana amin'ny ankapobeny moa ny fiainam-pirenena ny jerena zany dia ny vehivavy amin'izao dia efa manana anjara toerana lehibe amin'ny fitantanana ny firenentsika. Tena izany koa amin'ny tokantrano koa zany vehivavy dia manana anjara lehibe koa ny vehivavy amin'ny fanampiana ny lehilahy amin'izao vanandro satria
tsy vitan'ny lehilahy rery ny asa famelomana amin'izao vaninandro zao a dia tsy maintsy mifanampy a ny tokony hanana setra betsaka kokoa zany vehivavy amin'izao vaninandro zao amin'ny asa indrindrindrindra amin'ny orinasa amin'izay misy a amin'ny fotoana iray no mezan-danja ny vehivavy isan-taona ny andro ny valomartsa tsy teny feteny hoe fankalazana fotsiny ananefa izany fa natokana ampatsiahivana indrindra ny ady amin'ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy anisan'ireo firenena mankalaza izany isan-taona i Madagasikara ka loha hevitra amin'ny taona ity ny hoe fanabeazana ny ankizivavy fampizaka tena ny vehivavy antoko ny fampandrosoana tsy tratra nefa izany a raha tsy mandray anjara ozy isitsika ilay vehivavy a amin'izay resaka fampandrosoana izay dikan'izany a mila beazina manomboka izy mbola kely zany a dia tokony ananazoany ao anatin'ny resaka fanabeazana resaka fahazahoana traikefa rehetrarehetra zany ny vehivavy a mba hahatonga anazy mizaka tena ary ahafahany mandray anjara ao anatin'izay fampandrosoana izay ho antsika eto Madagasikara ambany ny tany fandraisana anjara ny vehivavy manoloana ny raharam-pirenena indrindra ny fanapahan-kevitra sy amin'ny raharam-panjakana samihafa raha 50 isanjaton'ny malagasy no vehivavy 9 isanjato monja ny manana ny toerana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra 5 isanjato ny vehivavy be ny tanàna 4 isanjato ny vehivavy minisitra ho fanamariana indrindra ny andro ny vehivavy ny talata fahavalo ny volana martsa 2024 izao dia misy ihany koa ny hetsika karakaraina avy eo anivo ny vehivavy tima amin'ny faritra Analamanga izay ho tanterahina eo amin'ny Magrobeoririka ny talata ho avy izao izay anasana sady araka izany ny vehivavy tima mety amin'ny faritra Analamanga ho tonga amin'ny hetsika ity anisan'ny loha hevitra nosafidian'izy ireo moa ny hoe omeo vehivavy endry ao ananganana firenena vanina lafomba hafa tanteraka kosa indray dia nitohatra amin'ny androany ny fitarainana nataon'ny mpivarotra amoron-dalana etsy Ambatomena ny tsy famelana azy ireo hivarotra no antony efa nakany komina vola mitentina 2.10 tapitrisa ariary nefa izy ireo nanaovana ny tiky ahafahany mivarotra Zavandrema efa sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika izay fanadiadiana izay vola mitentina 2.10 tapitrisa ariary no efa nalainy ny tompon'andraikitry ny komuna tamin'ireto mpivarotra eto Ambatomena ireto na ahafahan'izy ireo nisitraka ny karatra ahafahan'izy ireo mivarotra eto amin'ity toerana ity amin'izao anefa mitaraina mafy ireto mpivarotra ireto fa tsy avelan'ireo polisy munisipaly hivarotra amin'ny toerana nivarotan'izy ireo hatramin'izay io efa fotoany zareo no original tamin'ity nefa nisandaina vola nazahoananay an'ity karty ity 12 millions d'ariary tokony nangalana an'ity karty ity dia nameny an'ity izay dia zao zay toko tsy nanambola namezana ilay izy tony dia nasorony zareo zay efa roa volana zay toko zay tsy ary nandeha mivarotra teo fa sakana ny andrasana ohatra zao andrasana ambody ohatra zao foana zay sakoroka foana zay nefa zay toko manenjika vola amin'ny banky nazahoanay an'ity karty ity vola amin'ny banky nangalanay an'ity zay vao nahazo an'ilay vola amin'ny banky zay manenjika hofatrano toko mampianajanaka mandoha ekolazy tsy hitanay tsony tompoko zay hevitra anaovanay an'izany problème-nay izany ny any Analakely rehetrarehetra any tompoko efa mahazo mivatra daholo zay rahery sisa tsy afaka mivatra nefa zay nanana an'ity karty tomona taminay tompoko ilay karta zay tsy afaka manao ninina nefa zay mba mamelonjanaka anany tsy afaka mivatra sy ny camion eo fivarotanay tsy afaka mitady voly zay netana lainy andiana lehilahy be da be mihitsy mitonga eo manenjika anay nefa zay anakeny ody miteny zareo amelanay le karta atao mizazoro nefa le karta ansotomony zareo bloqué zareo nefa tsy fantatra zareo fa nanao photocopie zahay gaga mihitsy zareo nasehoananay le photocopie tena gaga izy nandalo teto moa ny cortège nitondra ny filohan'ny repoblika tamin'ny fotoana niresahanay tamin'ireto mpivarotra ireto saingy nandalo fotsiny ihany nezakana nantona nitady tompon'andraikitra teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra izahay taorian'izay saingy tsy nahazahoana fanazavana mikasika ity olany mpivarotra amoron-dalana ity ny tompon'andraikitra
Ny vaovaony mety ho toetry ny andro kosa indray ary dia araka ny efa natsidika tao anatin'ny fampahalalam-baovao atry ny omaly dia niverina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika indray ilay sisan'ny Revidoza Fredy. Mbola malefaka aloha ny heriny 5 kilometatra isan'ora ary arahina tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo izy ka mahafaka 4 kilometatra isan'ora. Anomboka azo rotsakorana betsaka araka izany ny tapany andrefana sy ny atsimo andrefana manomboka androany. Ho betsaka ihany koa ny rotsakorana saika manerana ny nosy hatramin'ny alatsinainy fa 7 volana marsa izao. Iangaviana araka izany ny mpampiasa ranomasina mba tsy hiandrika satria efa mikorontana ny toetry ny andro. Anisan'ny faritra mahazo ny filazana fanarana miloko maitso izao ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Menabe. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena mifampitoana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny mpikatroka ny taranja basketball mandritra ny 3 andro ao anatin'ny lalao Alehoop FIBA 3x3 fotoan-dehibe ho an'ny mpikatroka anamafisana ny fahaiza-manaonty ary tarafan'ny federasiona ihany koa ny mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena amin'ny lalao samihafa eto an-toerana sy iraisam-pirenena. Andro miaratina sy Tahirinaina. Fa efatra aty Afrika i Madagasikara no hitaranja basketball 3x3 tsy mena mitaminy ireo mpilalao vahiny ary manananitra kefa ho amin'izany. Na izany na tsy izany, ilaina hatrany ny fampiroboroboana sy fampitomboana ny traikefa amin'ireo lalao sy fifananana samihafa. Tafiditra ao anatin'izany lalao tanterahana etsy Mahamasina, andraisan'ny mpilalao maro anjara avy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra samihafa. Match test aloha ilay izy ho an'ireo fanahireo champion d'Afrique sy vice champion d'Afrique fa io ihany koa mbola misokatra tanteraka amin'izao fotoan'izao ny faravarana ho amin'ny mpilalao performant fa fanampon'izay hoe ahitana ny performance any ankizy ihany koa nefa satria tsy maintsy ny jeu des îles 3 contre 3 misy ny jeu des îles 5 contre 5 zay ny antony manokana hoe les catégorie senior tsy hosikapana ho amin'ny mpandrianjara rehetrarehetra fa ho an'ireo mpilalao ho an'ireo équipe sangany eto Madagasikara ireo any rehetrarehetra zany ny ampiany amin'ny besin'ny sisa raha tatoato aloha tena efa hita kosa hoe manana toerany 3 contre 3 Tondehibe ho an'ny federasiona ny lalao tahaka izao. Ijerena sy fantenana sahady ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena amin'ireo lalao samihafa indrindra ny lalao iraisam-pirenena toy ny Jeux des îles, ny Jeux de la francophonie fa indrindra ho fiomanana sahady ho an'ireo ekipam-pirenena akoay sokajy lasivavy hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ny volana May ho avy izao. Ho an'ny fédération dia mba hisitrahan'le ankizy match be dia be satria ohatran'ny hoe basket de rue zany izy ity dia lalao daholo zay tia lalao anatin'le izy dia mba hanomezana fampaneretana sady hijerena koa eo amin'ny senior sy le U23 hianaovana détection ho an'le ankizy mbola hiditra anatin'le équipe nationale kosa andrafitra ny équipe nationale koa satria manao détection ny direction technique amin'izao tsika miteny zao. Karo Madagascar azo lazaina aloha zao hoe hitantsika nivokatra ireny classé en Afrique angamba tsika 4e izay raha tsy diso zao ao anatin'ny 3-3 io zany hita amin'ny fédération sady tsapan'ny fédération hoe atonga antsika lavilavitra indrindra par rapport amin'le 5-5 zany dia io fanomanan'ilay ankizy mafy be io no tena mafy fa io 5-5 sy dia mafy par rapport amin'le 3-3 dia mila miomana tsara be zany indrindra fa ny équipe nationale tsika préparation physique sy ny rehetrarehetra dia efa miomana be efa au moins zay miomana ho an'le qualification vehivavy sy coupe du monde ny an'lehilahy. Nanomboka androany ary farana ny alada ho avy izao ity lalao basketball 3x3 ity etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina. Mahatratra 700 ireo mpilalao mpandray anjara mivondrona anaty ekipa zato mahery. Misy sokady sivy ahitana ny U17 filles garçons, U23 filles garçons, senior homme-dame, vétéran homme-dame, super vétéran sy ny sisa. 50 isan'andro eo ny lalao amin'ireo kianja 10 ao an-toerana mandritra io 3 andro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anaovana fanadihadiana fa voaroa tamina resaka fanolanana ilay kalazan'ny baolina kitra marokana Ashraf Hakimini mananome mety ho fanararotana fitadiavana vola taon'ilay vehivavy nilaza ho voaolana nefa ny mpisolo vavany ity farany. Ny andindin'izay ary tanteriny Ravirazafy Mahenina sy Andra Gotomalala. Nanomboka omaly ny fanadihadiana nataon'ny Ashraf Hakimini teratany marokana mpiandro vodalaharana ao PSG. Vehivavy iray tokony 420 taona no nilaza fa niara-ny fanolanana ny 5 febroary teo atao amin'ny trano fonenany Ashraf Hakimini
tany Boulogne Billancourt any andrefany Paris. Araky ny fakanambavany ilay vehivavy, ny fampiresaka atao amin'ny tambazotra an-tserasera izy ireo ary ny fanaiky fa iona akany amin'ny tranon'ity mpanao baolina kitra ity no ateriny mpamily ny tenany. Ny latsinainy teo no efa nanomboka ny sokatra ny fanadihadiana makasika ny raharaha. Ny alarobia kosa no nalainambavany ilay tovavy ary nitazona ny teniny hatramin'ny farany. Tsy nametraka fitoriana nefa ary tsy nanaiky nanaovana fizaham-pahasalamana ihany koa. Nilaza noho izany mpisolovavana ilay mpilalao baolina kitra marokanina fa mety ho natao fitaovana akana vola ny zavamisy. Manamafy ny fanohanana ny Ashraf Hakiminimo ny ekipa ny PSG misy azy ary matoky ny fitsarana. Tsy azo nity farany kosa ny miaona amin'ilay tovavy saingy afaka mahazo miala ny faritry Frantsa ny lehilahy. Tapitra ny fampalalama avao tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny tenisa rahantsika taky ny mahazatra ampafantariko anao alohan'ny fandaharana ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS aorian'ny fotoanany vaovao. Horanao rehefa avy eo ary ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa anao narahantsika ilay tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe Glee saison 6 épisode 11 sy 12 no arahintsika rehefa avy eo. Aorian'ny Glee kosa anao narahantsika ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Polar. Ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray tompoko.